misy gidro na variky na lémurien miisa 12 amin'ny zato karazany eto Madagasikara, mizarazara amin'ny vondrom-pianakaviana na famille 10, genre na karazany 12. Primate no isokajinana rajako, singe sy ny gidro prosymien. 15 tapitrisa taona lasa no nipoiran'ny razamben'ny gidro prosymien. 430 tapitrisa taona lasa kosa no nipoiran'ny razamben'ny rajako ny singe. Ny razamben'ny gidro zany no zokin'ny razamben'ireo rajako ka izay no iantsonan'ny gidro hoe pro, avant sy sien, singe, prosymien. Talohan'ny rajako no nipoirany. Tsy misy rajako eto Madagasikara fa prosymien ihany. Tamin'ny fotoana nahatongavan'ny razamben'ny gidro teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 770, 450 tapitrisa taona lasa mantsy dia tsy mbola nipoitra ny razamben'ny rajako. Carpolesta sy Plesiadis no anaran'ny razamben'ny gidro izay tany Amerika avaratra no nisy azy. Tamin'ireo razamben'ny gidro eto Madagasikara dia nahatratra 200 kilao izany Archaeoindri izany, 70 kilao izany Megaladapi izany, samy tsisy rambo toy ny babakoto na indri izy ireo. Ny maivana indrindra tamin'ireo gidro efa lasa tahirintany na subfossile dia 13 kilao. Ny isa eo amin'ny 17 moa no fantatra hatramin'izao no isan'ireo gidro fahagola na lany tamingana izay efa tsisy intsony eto Madagasikara. Babakoto na indri izay milanja eo amin'ny 7 kilao no anisan'ny gidro mavesa-danja indrindra amin'ireo gidro mbola misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa ny primate mbola misy lehibe indrindra dia ny gorille any Afrika izay eo amin'ny 80 kilao eo ny lanjany. Zany hoe mbola maivana noho ny Archaeoindri nisy teto Madagasikara. Ary ny microcèbe na tsidy eto Madagasikara no kely indrindra satria 30 grama monja ny Microcebus berthae. Ny gidro na ny variky na lémurien hitantsika any ivelany reny zany dia avy eto Madagasikara avokoa no nipoirany. Izany no ilazanan'ireo gidro ireo hoe biby zanatany na endémique eto Madagasikara.